Iresaka momba n'ity sary ity aho fa alohan'izay resaka barea. Tsy nampitombony kapoaka barandrahoana ary tsy nahafoana sida fa nampifaly vahoaka maro nampiray ny malagasy. Nanana 11 millions ho any andafy na izahay teto tanàna mafiady dia samy nitaintaina ny orakoraka nanalazy. Isaorana ianareo nitondra ny fotsy mena maitso tany an-tanin'olona tany. Nasehonareo fa anisan'ny mpandresy izany malagasy izany. Nasehonareo fa tsy olon'olom-pona tsy gisitra ary tsy ambany. Tsy ny ekipa barea irery ihany fa betsaka ianareo nitondra ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Na taranja rugby, boxe, pétanque, atleta, na concours miss, hira sy ny maro hafa etretsetreta. Nisolo tenan'ny malagasy ianareo na dia ao amin'ny mangingina. Nisolo tenan'ny malagasy ianareo na dia tsy dia malaza tsy dia hita. Nisolo tenan'ny malagasy ianareo na dia tsy be mpankafy toy ny baolina kitra. Nisolo tenan'ny malagasy ianareo na dia tsy maro pitsena toy ny melivasy bolita. Andriamatoa filoham-pirenena izay ajaiko, tompon'andraikitry ny Madagasikara sy ilay manome baiko. Isaorana amin'izay rehetra efa vita sy amin'izay mbola hatao amin'ny firenetsika. Ialako tsiny mialoha amin'ity fanontaniana fa demokrasia moa izy ity ka sarotra amiko ny angina. Manara-penitra ve izao? Manara-penitra ara-tsaina tsara ve ilay mpikarakara ny ara-niasa taminao? Dia tsy mba nasinasivana ny zavatra aseho vahoaka aseho olona maro. Tsy tonga saina ianareo hoe misy ankizy ao miaraka amin'ny ray aman-dreny ny sarangan'olo mifangaro. Mijery ity fihetsika tsy faseho masoandro mamoa fady ankalamanjana amin'ny andro atoandro. Hoy aho hoe azafady. Misy dikany matoana fenina ny tranokala manokana ny pornografika. Misy dikany izy io matoa tsy natao publika. Dia hoy indray ny sasany, non c'est l'adrénaline, hashtag ambiance, hashtag filine. Nareo ve dia tsy analazy? Oui, manalazy. Manao firaisana ranofo ankalamanjana ankaziazy. Na misy lamba na préservatif manelanelana azy. Rehefa mifampikasokasoka ny filahian'ny lahy sy ny vavy, amiko firaisana ranofo ny filazako azy. Ny artista mivohy ny kanto, ny literatiora mitana anjara asa lehibe amin'ny fanabeazana sy fitezana ny tanora. Tsy voatery izay fivoarana avy any ivelany zao dia tsara laina tahaka avokoa. Fa ny ananantsika efa betsaka azo tsaraina ihany koa. Manao disoroka ny afovoan-tany, di tanana ny any atsimo any, di tongotra ny any andrefana na antsoina hoe kilalaky. Ny avaratra di fitombenana ka hoitry milatsaky. Ny atsinanana manao di faladia, kidodo efa masaky ny tsaparia. Afaka manalazy tsara isika, tsy voatery miboridana. Afaka manalazy tsara, tsy voatery mampifampikasokasoka ny filahiana sy ny fivaviana. Samy tompon'andraikitra ny tsirairay amin'ny hoavy fitezana ny ankizy sy ny tanora. Ka aoka samy anome fitaratra tsara, eny fa na dia tsy mora. Rima malagasy.